Ary ny mpanapaka ny sinagoga dia tezitra satria Jesosy nahasitrana tamin'ny sabata. Dia namarika nanao tamin'ny vahoaka hoe enemana no azo anaovan-draharaha koa avy hositranina amin'izany fa tsy amin'ny andro sabata. Lioka 3:10 Miodikodina eo amin'ny sabata ihany no hevitrintsika. Manindry mafy, manafatrafatra, mametraka ny laharam-pahamehana sy izay tokony ho fantatsika rehetra mahakasika an'io sabata io. Ny tenin'Andriamanitra koa dia manam-porofo an'izany, mampirisika antsika, manatitrantotra ny mazava-dehibe an'ity sabatan'Andriamanitra ity. Sabata ihany koa dia andro fanasitranana. Be dia be ny olona marary nositran'i Jesosy tamin'ny andro sabata. Ao amin'ny Lioka 17:10-10 misy tantara tahaka an'izao. Ary nampianatra tao amin'ny sinagoga anankiray Jesosy tamin'ny sabata. Ary iny nisy vehivavy izay efa nanana fanahy marofy 18 taona. Ary nanjoko izy ka tsy nahatraka akory. Ary rehefa nahitany Jesosy dia niantso azy ka nanao taminy hoe, raha vehivavy, afaka mirofonao ianao. Dia nametraka ny tanana taminy izy ary niaraka tamin'izay dia nitraka vehivavy sady nankalaza an'Andriamanitra. Nandritra ny 18 taona dia nanana fanahy marofy, malemy, nanjoko, marary inge izany. Tena mampalahelo izany toe-javatra izany. Dia nahitany Jesosy izy nahita azy Jesosy dia nametraka tanana taminy Jesosy ary niteny hoe afaka taminao ny aretinao. Dia nitraka ravehivavy. Vokatry ny tenin' Jesosy dia nitraka izy dia lasa nankalaza an'Andriamanitra. Nanohina any Kristy ny fon'ity vehivavy ity. Ary dia azo heverina fa olombelona rehetra izay nijery azy dia faly satria afaka tamin'ny fahatorana. Iza moa tsy ho faly rehefa misy olona sitrana amin'ny aretina izay mahanjo azy. Fa ny mpisorona sy ny fariseo tsy faly tamin'izany. Fa tezitra tamin'i Jesosy izy hoe nahasitrana an'ilay olona Jesosy. Tsy nahatsapa ny fankasitrahana izay nomeny olona ny ravehivavy reto mpisorona sy fariseo reto ary nanomboka nakahala an' Jesosy. Hoy ny mpanao salamo ao amin'ny salamo 5:20 izay manatitra fanampisaorana no manome voninahitra. Fanampisaorana, inona natolontsika ao an'Andriamanitra? Fanasitranana e! Famonjena ny hafa, fanaovana soa amin'ireo manodidina antsika. Dia tezitra ny mpisorona 4:20 amin'ny Lioka 7:12. Lioka 7:14. Ary ny mpanapaka ny sinagoga dia tezitra satria Jesosy nahasitrana tamin'ny andro sabata. Ry namana, mahafaly anao ve sa mampahory anao ny manao soa amin'ny andro sabata? Tokony hafaly, manasitrana, mamangy marary any amin'ny hopitaly, mivavaka ho an'ireo sahirana. Misy olona koa ara dia hoe amin'ny andro sabata mihitsy izy misy fahoriana ho an'ny taokantrano, misy fahafatesana dia mampirisika antsika re mba hampahery hampionan'izy ireny amin'ny andro sabata. Indraindray dia tratran'izany tsika dia avelao aloha izay mahateo fa andao vavaka any am-piangonana. Eny, tsy misy maratry an'izany. Fianakaviana koa mety efa mba mahafantatra hoe sabata ny andro any am-piangonana daholo ny olona. Fa ny tsara indrindra raha sanatry ka misy an'ireny toe-javatra ireny dia mampahery ny kambody ireo tram-pahoriana. Ary izany no programan'Andriamanitra. Ny hatonga antsika ahalala ny tokony atao amin'ny andro sabata. Ho tahin'ny tompo ianao, ambin'ny tompo ianao ary ho tafatoetra izany afatra sarobidy izany. Hivavaka isika. Tombon-tsara misaotra anao izay no ny afatra sarobidy omenao anay. Sabata fanaovan-tsoa, sabata fiderana sy fankalazana, sabata fampaherezana ary sabata fanasitranana sy famonjena. Toany hery izahay mba hanao izay rehetra tokony atao amin'ny andro sabata. Amin'ny anaranao Jesosy Tomponay. Amen.